Ny tena fototry ny savorovory tamin'ny andron'ny omaly iny zany dia ny fanesorana ireo mpivarotra amoron-dalana. Ny mpivarotra amoron-dalana etsy ankilany izay tsy mbola manana toerana raikitra ametrahana azy ireo ahafahan'izy ireo mivelona sy manohy ny fiainana amin'ny andavanandro raha araka ny tapaka atao anatin'ny fivoriana tsy ara-potoana ho an'ny filan-kevitra munisipaly dia hananganana tsena ny etsy amin'ny esplanadina Analakely, tsena izay natao indrindra ho an'ireo mpivarotra amoron-dalana ireto hanalana ny fahasahiranana ho azy ireo ihany koa. Hananganana tsena ny etsy amin'ny esplanade Analakely Atsoatsy no tapahana izany nandritra ny fivoriana tsy ara-potoana nataon'ny filan-kevitra munisipaly nandritra ny 3 andro. Mba ahafahana mamany olana mpivarotra amoron-dalana no tena antony nandrasana izao fanapahan-kevitra izao raha nambaran'ny filohan'ny filan-kevitra munisipaly eto Andrenivohitra, Faustin Andrembahoaka androany. Fanatsarana sy fanamboarana ny tsena sy ny parking na fiantsoana ny tomobila sy ny rehetra. Io tsy mbola idirantsika ilay parking fa ao amin'ilay resaka fanatsarana ny tsena dia nanapa-kevitra ny filan-kevitra fa hoe tena tsy misy manolotra an'izany fa tena faran'izay ilaina tery ny tsena ao koa ny tsenantsika izay malalaka koa fa tsy misy mpivarotra mety hipetraka ao anatin'ilay tsena dia niverina amin'ny zavatra tena ilaina dia tanàny tia ny fikarakarana ny tsena ireny. Ny zavatra notapahana zany dia izao hoe omeo endrika anankiray aloha izay mijerenay amin'ilay tena fanamboarana n'ilay tsena. Ampisendrika ny tanàna ahafahana manala olana ny resahana teo hoe sakory isan'andro amin'ity mpivarotra amoron-dalana sy ny namany ity. Ireny zavatra fa tsy tokony misy ireny na ohatra fanarahana ny dindinika rehetrarehetra izay mandalo amin'ny filan-kevitra zany fa tokony lamina ireny. Hitantsika fa mbola misy enjana foana amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny fandaminana ny tsena zany dia nitapahana tao hoe mikasika ny fanatsarana io esplanade io. Io esplanade io dia mizara lohana groupe, izany hoe misy lohana anankiray ambony, misy pavillon maromaro atao ao anatin'ilay hoe resaka 3B partenariat public privé na fanaraha-kasa amin'ny orinasa na sahala amin'izany miara-miasa amin'ny commune. Fantatra ihany koa moa fa dia tapaka nandritra izany fivoriana izany fanomezan-dalana ny ben'ny tanàna handrava ireo trano miorina tsy ara-dalàna eto Andrenivohitra. Hisy komisiona natsangana hijery ireo fananganana tsy manara-dalàna ireo ato eo aniovan'ny filan-kevitra munisipaly.